hamono aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha hivavaka isika. Indreny hafalianay ry Tompo Raina izay any an-danitra, ankehitriny satria afaka mifandray aminao izahay. Izany no mafy indrindra ho anay Tompo, raha toa ka tafasaraka aminao, ka misaotra indrindra. Eo ny asa fanahinao masina, eo Jesosy Kristy, ary eo ihany koa ny teninao. Reny rehetra reny dia harena lehibe ho an'ny fiainanay, maha-olona ray manontolo vatana saina fanahy. Satria izany Tompo no ahafahanay miombona aminao tanteraka amin'izao fiainana izao. Misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nanomboka tamin'ny latsinainy ary ny farana anio ry havako no nitondrana tamintsika ireo andinin-tsoratra masina ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy, ka ahitana ny tenin'ny Tompo, le teniny izay mialoha manao hoe afainga anao. Nisy 4 izy ireo, izay le hoe nanomboka tamin'ny latsinainy, talata, alarobia ary ny farana anio lakamisy. Ary ny farany izany dia andege ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany, hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, afainga anao. Amen. Avia Jesosy Tompo. Amen. Apokalipsy 2:20. Manan-danja ity andinin'ny 20 mialohan'ny andinin'ny farany ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy ity, ary indrindra koa andinin'ny farany ao amin'ny Baiboly izany, mialohan'ny farany ao amin'ny Baiboly izany. Ry havana, azo ambara koa fa mamitina ny mikasika an'i Jesosy, ny iraka nampanaovina azy, ary indrindra ny teniny nentina namaranana izany. Andeha ary ho azavaina amintsika fohifohy ireo. Misy 4 izy eto ry havana. Voalohany, tsy salasalana fa rehefa vitan'i Jesosy ny asa-pamonjena dia niakatra ho any an-danitra izy, ary dia nampanantena fa ho avy indray. Dia eto izy mbola manamafy fa ho avy, ary dia ho avy vaingana. Faharoa, manoloana izany dia mampiomana, mipino izy mba ho vonona ary hiandry ny fiverenany amin'ny faharetana sy ny fanantenana, averina amin'ny faharetana sy ny fanantenana. Izay ny faharoa. Ary fahatelo, rehefa izany dia mamaly amin'ny vavaka mipino ka manao hoe avia Jesosy Tompo. Ary faha-efatra sady farany, izany rehetra izany dia nifaranan'i Jesosy amin'ny teny fampanantenana, nofaranany amin'ny tso-drano, izany hoe mandra-piaviny hoe ary ny Tompo, dia izao ny teniny amintsika. Ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Amen. Io izany dia hitantsika amin'ny Apokalipsy 2:20, andininy fa 1:20. Eny, tafaverina isika ary tafatoetra mandrakariva ao amin'ny ivon'ilay teny hoe mandrasa ho avy ny Tompo. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo, fa tsy mitsahatra ianao ny mampahery anay, mba hanananay faharetana sy fanantenana eo am-piavinao, koa engany tsy hiamotra izay, engany afana fo mandrakariva izay amin'ny fanoloran-tena sy ny fanomponanao. Ary engany Tompo, izany fanantenana velona izany dia ho velona koa aty anatinay. Dia irianay sangatahana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.